Faly miarabantsika rehetra ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mahatratra ity alahady farany amin'ity taona ity alahady fa 20 Desambra taona 2025 ato anatin'izao sakafom-panahin'io zao ary mpanjinantsika hatrany loha hevitra manao hoe manantena an'Andriamanitra ivavaka isika ry tompo Andriamanitry ny fanantenana io faly ny fonay midery sy mankalaza manome voninahitra anao fa ianao ny mbola niaro anay nanome anay tombonandro pahavelomana maraim-baovao navaozinao ny heri-tanjaka fahasalamana ty anatinay de rainay ianao Andriamanitra noho ny am'izany rehetra izany fa mendrika anao zany satria ianao ny mbola mahatoy izao anay fahasoavana velanao iainanay zany Andriamanitra misaotra anao ihany koa zay fa noho ny fahasoavanao de mbola tsy mitsahatra ianao miteny aminay miresaka aminay manome anay fampianarana manome anay anatra manome anay ny teninao lay teny fiainana de indreto zay vonina ny ainao anao fa mitenenina aminay de amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonana sy angatahana izany vavaka izany amen. Eny ary havako Lioka 2 Lioka 2 ny 9:30 ka mitsahatra amin'ny 9:30 Lioka 2:9:30 ka hatramin'ny 9:30 toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana zanakavavy Fanuela avy tamin'ny fireneny Asera efa antim-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taoriana Virjinia azy ary efa mpitondra tena tokony 420 taona ary tsy niala teo akanjany tempoly izy fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro aman'alina ary no niditra tamin'izany ora izany izy dia nisaotra an'Andriamanitra ka nilaza azy tamin'izay rehetra ny andry ny fanavotana tao Jerosalema. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka amponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Tao amin'ny tempoly no nanehon'ny Simeona ny amin'ny fahatanterahany fanantenana de taorian'izay ihany koa miseho ihana mpamina ny vavy izay zokiolona tsy nanana ny toerany moa izany ara-pitondrana tsy nanana andraikitra manokana hita maso izy amin'ny mahavehivavy azy kanefa mijanona teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny fifadikana andro aman'alina sy ny fivavahana andro aman'alina. Ara-tantara ry havana dia efa ela tsy nisy an'izany hoe faminaniana zany teo amin'ny Israely ary ihana eto dia manambara fa tsy maty ny fanantenana rehefa niandry amin'ny paharetana sy amin'ny fivavahana tsy maty ny fanantenana ary zany no resahana ato amin'ity 9:30 ka hatramin'ny 9:30 ity. Ahoana moa ny hoe tsy hahafaty fanantenana? Ahoana ny tsy hahafaty ny fanantenana? Ny voalohany dia zao velomina amin'ny vavaka. Velomina amin'ny vavaka. Ahoana moa zany hoe amelomana ny fanantenana amin'ny vavaka zany? Tena mila manana fiainam-bavaka isika. Ihany eto dia lazaina fa efa teo anatrehan'Andriamanitra atao amin'ny tempoly ny vavaka ny fahadihanana efa 420 taona tsy niala teo akanjany tempoly mihitsy izy. Zany ry havana de midika fa tena feno vavaka ny fiainany ity mpaminany vavy anankiray ity ary izay no ilazana fa velomina amin'ny vavaka zany hoe fanantenana izany, fanantenana mesianika ny resahana eto. Velomina amin'ny vavaka ary maro ny olona zay velon'izany vavaka izany. Fa ny faharoa dia zao
mitaky faharetana, mitaky faharetana. Raha misy amintsika zay miaino an'izao sakafom-panahy zao no mahatratra n'zany efatra amby valopolo taona zany a, de fa ozy izy tsika hoe efa olona tena efa zoky olona zany, efa olona ataoko anaty farango sosina hoe efa miandry andro zany. Kanefa iana tena nandritra n'izany efatra amby valopolo taona zany, miandry tanteraka, nanantena tanteraka an'izany hoe fiavian'ny Mesia zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, rehefa velomina mivavaka ilay fanantenana ny amin'ny fiavian'ny Mesia, mitaky faharetana ihany koa izy io, kanefa de miteraka fanambarana sy fitoriana ihany koa rehefa tanteraka le izy. Iana zao satria raha resaka ara-tantara de niseho aloha Simeona teo an-kianjan'ny tempoly, mety hoe niaraka teo ihany izy mianada teny nandeha teny, ery Simeona de etsy iana, de mety tahaka izay fa rehefa nijoro teo an-kianjan'ny tempoly Simeona nandray an' Jesosy Kristy ary niteny hoe ankehitriny de alefanao amin'ny fanantenana aho, afaka mandeha, afaka maty soamantsara fa hitako zao le mpamonjy. Vitany ny Simeona nitsangana indray ihany ary nanambara sy nitory ny fahatanterahany, zany hoe fanantenana izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, inona ny lesona azo tsoahana am'izany zavatra izany? Ny fanantenana marina de tsy maintsy manana fifandraisana amin'ny Kristy. Tena mila manana firaisana tanteraka amin'ny Kristy ianao. Rehefa manana fanantenana ianao, apetrao eo amin'ny tompo zany fanantenanao zany. Fa ny soratra masina de miteny an'izao, raha mbola hisy koa ny farany de ahoana ny tohiny? Tsy foana ny fanantenana. Sahoana ry aja? Zay leo amin'ny soratra masina? Mitenena kely aloha ny olona e. Zay leo amin'ny soratra masina. Zay mihitsy. Raha mbola hisy koa ny farany tsy foana ny fanantenana. Ary ny fanantenana io no amonjena ny mino. Rehefa mino ianao de manantena ianao. Ny lesona faharoa ihany koa, eto moa zany, nameloman'ny anany fanantenany de lay vavaka, fa mbola azo ambara ihany koa hoe azonao atao mihitsy ny manao fifadikanina. Le hoe fifadikanina eto de tena hoe anambarana ny fanetrenao ny vatanao fa fampekaranao kosa ny ara-panahinao. Ny katolika de manao tahaka izao, amin'ny fotoanany karena de mifady hena ry zareo, anisany atao hoe fifadikanina izany. Misy olona tena hoe mifady tsy mihinana hena mihitsy, misy olona tena manao hoe tsy mihinana sakafo mihitsy, misy olona tena manao hoe nenahy rano fotsiny no sotroko. Fa azonao atao zany, ampihena ny vatanao, ampitombo ny fanahinao. Ahoana moa zany hoe ampihena ny vatana zany? Tsy izay tiany ny vatana no atao fa izay tiany ny fanahy. Ary rehefa izay no ataonao, izay le atao hoe fifadikana. Ry havana, tsy very maina ny fiandrasana. Tahaka ny ana eto efatra amby valopolo taona izy teo an-kianjan'ny tempoly teo, vinody ventiny ny ranonatsakany, nahita lay Kristin'ny tompo izy. Tsy zava-poana ihany koa ny vavaka ao anatin'izany, ary mazotoa nijoro vavolombelona rehefa tanteraka izany. Ivavaka isika ry havana. Tompo, faly ny fonay ny amin'ny fanambaranao, ny teninao, de ny mba hahatonga anay hanana fiainam-bavaka aritra am'izany hoe fifadikanina izany, ary tena sahy hijoro vavolombelona eo anivon'ny fiarahamonina. Raha io meo anay ny hery avy aminao, meo anay le finoana avy aminao, atanterahanay zany rehetra izany, tahaka ny mpanompo vavy, mpaminany vavy ihana izany. Saotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary havana, de miraso atsika rehetra samy tahin'Andriamanitra indray.